Toromarika entitra no nomen'ny filoham-pirenena tamin'ireo governora. Mila mahavita lalana pavé 10 kilometatra isan-taona isaky ny faritra tsirairay. Anampy amin'ny fanatanterana izany ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa. Efa misy rahateo ny fiaraha-miasa eo amin'ireo governora amin'ny alalan'ny fanomezana tanora vita fiofanana manokana eo amin'ny setry ny fanodinana vato. Anampy manomboka amin'ny famatsiana vato hatramin'ny fametrahana izany amin'ny lalana na ny poseur de pavé. Fa misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny governora mba hanomezana an'ireo tanora ireo carrière ahafahany mi-exploiter an'ilay vato ary lasa fournisseur-na vato officiel avy hatrany izy, hame vato, hivarotra vato ho an'ny entreprise na ny olona izay manao trano eo anivon'ilay faritra novanain'ilay formation. Omena compétence koa zareo mba hahay hanao lalana amin'ny pavé. Raha misy zany entreprise manao an'izany lalana izany dia zareo no main d'œuvre ao amin'io entreprise io. Asa avy hatrany, asa mivaingana ho an'ny tanora. Tanora efatralina eo no hotratrarina omena fiofanana amin'ity famadihana vato ity. Tanora voahofana amin'ireo ivon-toeram-pampianarana teknika isam-paritra ahafahana mamaly na ny filana eo anivon'ny faritra na ny filana arakasa eo amin'ny tanora malagasy. Efa nisy ireo navita fiofanana toy ny tao amin'ny lycée teknika Mantasoa. Efa miasa eto amin'ny faritra Analamanga ary amin'ity volana ity no hanohizana ny tetikasa any amin'ireo faritra hafa. Hanomboka izy io ary hanomboka any amin'ny faritra varatra any Sofia alohan'ny 14 octobre ho avy zao ary hitoy any amin'ny faharoapolon'ny volana any, hitoy indray any amin'ny faritra atsimo any amin'ny faritra Androiny. Fanofanana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no omena hamafy orina ireo foto-drafitrasa apetraka isam-paritra ireo. Afaka hiasa hatrany ivelany ihany koa ireo navita ity fiofanana ity. Ohatra, any amin'ireo firenena mikambana ao amin'ny SADC na any amin'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana.